Faritafaradalana aminao indray ny tenako amin'izao alina izao tompoko lahy sy tompoko vavy manatitra ny arahaba ary manasanao avy hatrany anaraka amin'ny vaovao antsika atra amin'ny farany ao anatin'ny sosialy moa no isantarantsika ny fampahalalam-baovao ity teny 67 hectara teny efa ela raha moa no niteraka olana teo amin'ny fiarahamonina nikasika ny tany iray eny varatra andrefa ny 67 hectara eny izay tany efa nampiasain'ireo mponina eny an-toerana natao parking moa izy ity saingy ankehitriny kosa dia namidy ny semady amina olon-tokana isika mampimenimenina n'ireo mponina eny an-toerana ary nahatonga azy ireo nitsipaka izany ary nitondra sora-baventy mofo tamin'ity androany ity ho arahantsika avy hatrany ny andinindin'izay. Nanatanteraka fihetsiketsehana androany ny mponina teo anivon'ny fokontany varatra andrefan'ny 67 hectara nambaran'izy ireo tamin'ny sora-baventy fa mitsipaka ny fanomezana an'olon-tokana ny toerana malalaka eto amin'ny fokontany izy ireo izay toerana fipetrahan'ny fiara ho an'ireo mponina. Raha ny fanazavana dia olona manodidina ny 50 no nampiasa izany toerana izany. Tsy hoe tantana privé fa izy io efa nomen'ny semady tamin'ny fotoan'andro ho tantanany fikambanany mponina. Fikambanany mponina manana tôbila eo amin'ny fokontany. Izay zany le fandehany. Dia amin'ity temizao moa zany lasa n'olon-tokana le fandehany zay no tahin'ny olona hoe tsy tokony hisy hipetraka tsokony zay zany le fandehany. Fokontany ve ahoana no tena fomba hijerevana ny fokontany satria ohatrany any ambonimbony any dia vita dia tonga dia mikotra ny taratasy dia zay zany ny fandehany ka tsy hitako hoe ohatrany hoe mpandamina fotsiny ve fokontany satria raha mijery amin'ny banderole tsika miteny zao mitanga le zavatra dia zao foana nitsangan'le izy ka mangataka n'ireo manam-pahefana mba nday andraikitra faran'izay indena mikasika ny atao hoe tany malalaka ny cité semady rehetrarehetra. Ireo nahazo ny tany kosa dia nilaza fa efa azon'izy ireo ny tany ary manana ny taratasy ara-dalàna izy. Efa misy ihany koa itetika asa fananganana fotodrafitrasa fandraisam-bahiny izay tanterahana ary efa nahazo lalàna ara-dalàna avy tamin'ny ambaratonga-pahefana samihafa izy ireo. Ady hevitra tompo sy resaka tsy tokony hisy satria misy ny tompo tany ary misy ny tsy tompon'ny tany. Tompon'ny tany satria ara-dalàna ny mahatompon'ny tany ny association de 67 hectares zany hoe ny association ny olona ny vidin'ny tany fa efa ny délivré permis de construire ao anay ny commune urbaine n'Antananarivo ary ny seimady dia nivarotra ara-dalàna tsy nanao opposition tsy nisy ninina ka même na ministère ny aménagement de territoire zany dia tsy nisy opposition tsy misy acte de caractère administratif zany milaza hoe hisy utilité publique zay atao eo. Ny adian-kevitra satria mila hainy vahoaka magnavoka hoe possesseur sy ny propriétaire. Ny possesseur ireo olona reo mampalahelo anefa maha-possesseur reo zany hoe mipetraka fotsiny nefa tsy tompony fa kosa ny tena mampalahelo ny tanin'olona efa nalaindreo ankeriny nanaovandreo parking akandreo le vola io vola miditra amin'ny parking koa mbola iadivandreo koa ange zao zay na eno hoe misy détournement de fonds koa nge parking io e voatsara le sorondreo zao président ny parking. Raha ny fanazavana dia efa mipetraka avokoa ny antota taratasy rehetra ary ny raha ny teto-andro napetraka dia nomboka ny tetika asa fananganana eto amin'ity fatry ny 67 hectara varatra andrefana ity hatr'izo teo dia mbola misy ny fanolanana eo amin'ny tompon'ny tany sy ny tetika asa entina eto ary ireo mponina izay efa mampiasa ny toerana malalaka eto fametrahana ny fiarakodian'izy ireo.